Tuluma Katamana, Tumansua Economia, Fute, Madagascar, Tuba, Senasi, e la Tunama e Sula Maoga, Titi, Catalanti, Catalantivo, Secretaria do Ministério, Apre la Pato, dei Presidente do Parlamento de Madagascar, que é uma coisa necessária. Yang nalalangkea kasura kuret zaimun yang sebetu pikat ke Madagascar suri ulan saina pura yang berjalan. Yang hari itu kelas tujuh dia tema fera barat sekarang tu waktu itu nanti anak sabuci pakai bulan Agustus tu no andro natuka na yona tsiketwa araka ny fanasana zay nataony le matofolo marika ravalmanina ao antsika rehetrarehetra mba hanambarana amintsika ny zava-misy rehetrarehetra eto amin'ity fireneny ity indrindraindrindra ihany koa moa toromarika ho fanomanana amin'ny fifidiarana bentanàna sy ny mpanolotsaina zay ho avy tsy hoe zay lava zay ny fohy fa tahataky zao ny fizotrany lanonana antsika eto tompo satria moa tsika toko Madagasikara dia manakina trano ny fiainantsika amin'Andriamanitra dia ho isy vavaka ataon'ny tompon'andraiky titondran'izay vavaka zay a ny alohan'izay dia misy hira mpivavahana anankiray aloha ho alefa dia mandeha mivavaka aorinan'izay a misy hira anankiray ihany koa amaranantsika an'izay fivavahana zay aorinan'izay dia mandeha ny hira falevany antokotoko Madagasikara dia mirositsika amin'ireo kabaly fantombiasana zay atolotratsika ekany a ireo olona indray anjara fitenenana rehefa avy eo zay ny fandaram-potoana fohy dia fohy zay atolotratsika leto nefa dia manana ny lanjany tokoa satria dia zava-dehibe tokoa ny andrasantsika amin'ity fanambarana ity dia menany amin'ny lafiny teknika eny andefa n'ilay hira mialohan'ny fivavahana ataon'ny tompon'andraiky zay hitondra an'izany hitarika an'izao fotoana fivavahana zao dia mbola ampitombona mahazo mipetraka andamantsika saotra hoe dia mbola farany aravantsika menarany tompo miavana ary ampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny mpiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy atombotsika efa vita teo ny hira dia angava tsara tsika raha olombavaka amin'izay aoko sy fivavaka tompoko indreny hafaliana iry tompo Andriamanitra io satria nomenao fotoana izahay na dia minitra sy sekondra azahoany eo neto indray eto amin'ity fobe toerana ity tompo tsara indrindra feno tokoa ny fahasoavanao ary indrindra eny ty mivoninahitra ao izahay mianjanja aminao ny zavatra ho tanterana iny tompo ko omeo anay ny fifaliana ny hery tanjaka ary indrindra fanantenana azahoany mijoro vavolombelony fitiavan-tanindrazana ary indrindra hitsoroany koa amin'ny tipo Madagasicaranay amin'ny asa amin'ny endrika rehetra hitsoroanay mendrika ity firenena mamety dia mamindra fomelany ke fampanolotsy maso ihany izay tompo ary isoranay zay rehetra nataonao ary mbola ho tanterahanao aminay tsirairay avy dia nidera nilaza ny voninahitra ray manao ririanatra amin'izao zay amen hoentsika mamarana zao fampivavahana fokosao miavana iara isandantsika anatanteraka indray ny hira hoe tompo Andriamanitra tena ota ifampitantantsika litsanoana It's
Amianarandray sy ny zanaka amin'ny fanamasina. Amen. Eny ary dia isaorantsika ny Madame Zo izay nitondra an'izay fotoam-pivavahana hitsofantsika rano amin'izao fotoantsika izao. Tahaka izao ny toy ny fandaharam-potoana anomboantsika amin'ny fomba ofisialy ny lanonana dia hiara iredona ny hira fanevany antokontsika. Aorianan'izay dia ifandimana fitenenana eto. Misy olo tena ny be ny tanàna dia merana eo Ambohitra Biby, pasteur dia rehefa avy eo dia ny solotena ny vehivavy tiako Madagasikara, dia ny tanora tiako Madagasikara ary ny tanora RMDM, ary aorianan'izay dia mandranjana fitenenana ny solombavam-bahoaka voafito tao Boriboritany faefatra sady sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara ary mamarana azy dia ny andrasantsika rehetrarehetra ny fanambarana lehibe ataony any Matofilo Marika Ravanomanana. Nagavantsika mpanajana tompoko hiara iredona ny hira fanevany antoko tiako Madagasikara. Mananatsika n'izay hira fanevy izay. Rehefa izay ary dia matofilo asika koa dia iroso amin'ny amin'ny mahatoko politika lehibe ny antoko tiako Madagasikara nefa sy amin'ny mahatoko mpanohatra azy dia tsy manana zo hitaza-potsiny izy fa tsy maintsy mandray andraikitra, tsy maintsy miteny. Koa aveliko indray amin'izao fanambarako ilazako aminareo zao fa dia tena andray anjara feno amin'ny fifidianana ifotony ny tiako Madagasikara. Tsy maintsy mandray andraikitra isika
satria tsy azo avela andreo zay tiany atao reo mpitondra reo no tiako resahana ireo mpitondra tsy manara-dalàna manohy ny fanapotehana Madagasikara ary mandetika lalina ny fahorian'ny voaka malagasy tsy eketsika zany tsy ekeko zany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia fitondrana tsy mahomby fitondrana mandika lalàna ary fitondrana mandainga sy mamitaka manao tsinotsinona voaka malagasy no misy eto Madagasikara ankehitriny mihevitra ny malagasy ho tsy mahalala ny ninona izy efa nanomboka tambolana desambra faharoapolo ny volana desambra 2024 no tsy feno ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta satria tsy nety voatendry hatramin'izao ireo sekretera mpanjakana misy 12 zay nolazay ny fahotendrena hatramintsika miteny zao androany zao dia gouvernemanta tsy feno hainy ko ary tsy afa manao afa-tsy ny fampandehanana raha andavanandro na afera courante no misy eo amin'izao fotoana zao tsy misy azo atenaina amin'ny fitondrana io tsy miraharaha sy manao tsinotsinona voaka malagasy ny ao efa hatramin'ny fahafolon'ny volana janoary 2024 no tapitra ny fifotoanan'ireo be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina kanefa dia izao ahemitra lavo zao ny fotoana natanterahana ny fifidianana eny anivon'ny commune loza ambarako fa tsy ara-dalàna izao fanemorana lava ny fotoana anaovana ny fifidianana eny anivon'ny commune izao satria ny andininy fa 3 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 724 aotra valo ny kiasika ny fifidianana dia milaza fa tsy maintsy ajaina ny fitaperan'ny mandat ho an'ireo olom-boafidy ireo na inona ny tranga tsy maintsy tanterahana ny fifidianana betsaka raha commune no mijaly ankehitriny satria efa fampandehanandraha andavanandro ihany sisa no azon'ireo atao satria be ny tanàna lany mandat tsy ekena arak'izany ny fampemorana lava ny fifidianana eny anivon'ny commune ary takinay ny amohan'ny gouvernemanta ao anatin'ny fotoana foy ireo didim-panjakana mirakitra ny daty sy ny fanatanterahana izany fifidianana zany dia ho hitantsika rehefa aveo rehefa fangatahana reo mikasika ireo tsy fanarahan-dalàna mitranga nandritry ny fifidianana solombavaboaka farany teo iny dia betsaka ireo fitoriana napetraky ny kandida sy ireo komity manoana azy teny amin'ny ACSS ny fitsarana misahana ny adeloko kanefa tsy misy toyny hatramin'izao mba ho anatra ho amin'ny rehetra ary tsy verenany ireo fandikan-dalàna reo intsony ary amin'ny fifidianana manaraka dia takinay ny andraisan'ny fitsarana misahana ny adeloko fepetra aingana hitsarana sy anasazina reo manam-pahefana olom-boafidy mpiasa-panjakana lehibe ny fokotany ary olo-tsotra zay nandika lalàna nandrity ny fifidianana farany teo iny efa tsy voatanisa intsony ny fahasairanana enany vahoaka malagasy ankehitriny zay tsy ahitany mpitondra vahaolana mihitsy mirongatra ny tsy fandripalemana fanafian-dahalo vonolona fanaovana alabotry ary ny fanapahan-doha mihitsy azy miakatra zay tsy izy ny vidim-piainana kanefa miena ny fahefa-mividiny vahoaka tsy anasany olona tsy mety voava ny olona ny jirama facture alefa ny diso nefa lazay ny voatara 5 andro de loso ho ampiakarindray asiany sasy
tsy mety voava mihitsy a ny olany vatsim-pianaran'ny mpianatra vony sy bomba lacrimogène ary fisamborana indray a no mahazo azy ireo fa mbo mitaki ny zony izy betsaka ireo fampanantenana sy tanteraka sy laingy afavy eto tseroa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitodra na ny tenako zao azy any e dia tsy misitraka intsony a ny zo voalazany lalàna fa 12 nisan'ny mpiandry na ny garde akao tokony izy ny soron-dolo izy rehetra roso izy fa tsy ampemitra atsika zany tsy ampatahotra atsika zany nametraka fanontaniana mivantatra tamin'ny chef de gouvernement hoe zao ve rangaty mbo ataonao ka ianao mena tsy raisinao le izy zay misy zao mena tsy raisinao le izy ka olona menao a olona varian'ny adversaire koa riva dia hanao an'izany anakeny zany a rangaty mila olona de confiance ary mila mpanakalo hevitra zay mba ho hitako le olona zany andrasany hay zay aza mieritreritra anao nga chef de gouvernement fa hijano eto mandrakizay sasapoana ny mpiambina raha tsy zao va miambina ka na tsy omenao mihitsy ah anao ny anao fa tsy ah raha fitinina dia fitondrana tsy mahay sy tsy mahomby ary mamitaka sy mandainga amin'ny vahoaka ny fitondrana misy ankehitriny eto Madagasikara niona sy mifampiresaka tamin'ireo ambassadeur eo ah tamin'ny lakamisy izay soma nanontany-kio a le coordonnateur permanent reo Nations Unies jerenao ngeo a raha ho tanterahany ty zavatra nampanantenana sy lalàna zay mifehy mihitsy zay io zay tsy afaka hiteny tsony fa de jereo tsara liziky nareo a nijanona teto a nampahatra anay fotsiny satria fatany a satria izy mpiasa tao my BIT de fatany ny procédure any amin'ny Nations Unies tia ny fetra tsy azo loarany resaka tamin'ny ambassadeur-ny firenena hafa indray ah président tsotra fotsiny resana aminao izy tamin'ny anao nitondra 420 no maso voenareo any vela na ny ambassadeur fa amin'izao fotoana zao 4 fotsiny ao any nareo nandroso firenena tokony androso Madagasikara ary zay moa andeha ozy de afaka miteny aminao ary zay no mba nangatana anao hoe tonga avy ianao aty fa tena mijaly tsy mbola misy ohatran'izany a mahazo ny vahoaka eto Madagasikara rano tsisy zay fototra ienan'ny olona jiro tapatapaka lava vidina fa tsy lahitra hitsony any kolokolo eto tsy andaniny tsy mba kolokolo madinika tsony fa ny ambony any de fanontaniana mba ataonay aminao izy hijery fotsiny ve nareo zay ny tonga ty fivoritsika androany ty tenenanao amindreo malagasy ireo a fa tena miandry ireo tsy tantsoa zy ale ny tanora raha mahita lalana ivoana de lasa daholy nefa le tanora toa raha mbo nilaza izy hoe tamin'ny andro zany président zay mbo nahazo famatsina kely tsy izy re ty laza aminareo a fa tena tsy mahomby raha mbola reo ihany masy voatsika any ivelany ary le masy vo tsy misy le tena ngeza be masy voany Washington masy voany Nations Unies masy vo atsy amin'ny Union Européenne nanatona andray le représentante-ny Union Européenne djiboutienne izy io ny Union Africaine président efa tamin'ny janvier ny tonga ty aeto gaga mangataka eo anamiko moa zay ohatran'izany sao de verina reo fa mitsika ihany amresaka any velany fa tena samy miaiky daholo latrany velany ary inona ny zavatra mamaikamaika atsika any amin'ny teny tsy fiteny malagasy ary any Angola inona ny toko mamaikamaika atsika any portugais angeny any sady tsy teny anglisy ny tsy teny frantsay inona mahatonga atsika falifaly amin'ny fandihana indrareo any ambadika any Guinée Bissau any ny olona ty fadiran'ovana tsy menakanina jereo reto mpianatra mba nijery tele nahita an'le mahazo azy
na tsiara mihitsy ny fanapoahany reto le retsy ianareo mpitandro ny filaminana tsy mbola fantatra fa vahazo boboka fa ina lela zay ny fidelina kely an'izy io efa manga manina izy iny tsy mendrika ny voaka malagasy tsy mendrika tsy sahaza azy intsony a ny zavatra mahazo azy sy iainana ankehitriny raha raisa an-tsaina zany hoe herinandro tsy manana rano raisa an-tsaina fotsiny zany maketo zao nareo mahadidio nareo mijery areto fa misy olona tena marina tena mampalelo mihitsy mahita azy mba hampahombo ny asa rehetra ary dia tena andraiky raha fenotsika sady hiasitsika nanao modelitsika ametraka tsara zany hoe tany-tandalàna toerana tandalàna zany tsika hitan'ireo tsara ohatran' iny tsika ava metraka tany-tandalàna tsy mendrika voaka malagasy hoe aminareo a zany hoe tsisy rano mandritra ny fotoana maritra tsy misy jiro ka mila mandray andraikitra ny tiako Madagasikara mba hampahombo ny asa rehetra nefa sy ny fandraisana andraikitra ataontsika dia tsy maintsy ilaina miasa miaraka mazava ny andraikitra hosan'ny tsiraray aby mirindra sy mirazotra ary tsy mifanohitra mihitsy na mifanipaka ny teny sy ny asa ataotsika rehefa miteny ny anankiray dia minaraka noho izany zany a fametrahana loharano laram-pamehana laram-pamehana ny tombontsoa amin'ny firenena sy ny atoko fa tsy ny ampiporery na ny fitiavatena firaisan-kina sy fiaraha-miasa matotra amin'ny samy tiako Madagasikara aloha le tenina to engo dolo izy fanajana ny rafitra sy ny fitsipika amin'ny feny antoko ilaiko manaja rafitra tiako daholo nareo reo tiako Madagasikara daholo nareo ilaina manaja tsara ny rafitra sy ny fitsipika amin'ny feny antoko ianareo raha ny voalaza ny andininy faraika amby folo amin'ny lalàna laharana fa raika amby folo sy roa arivo aotra telo amby folo mifeny fanoerana dia mazava ny andraikitry ny antoko-panohatra eno tsara ny andraikitry ny antoko-panohatra mitsikera ny fomba fitantanana sy programan'asa tsy mahomby ary ireo fantikan-dalàna ataon'ny fitondrana zany hoe misahana ny asan'ny contre-pouvoir sy ny équilibre des pouvoirs zany ny asan'ny mpanohitra manomana sy miasa ho an'ny fifandimbiasa toerana na fifandimbiasa pahefana na ny alternance au pouvoir zany hoe mijery sy manomana ny fomba rehetra azahoana fitondrana indray a ary manomana sy mitondra politika vaovao anarenana ny fambarotsona sy ny firenena zava-dehibe zany a manomana sy miasa ho amin'ny fifandimbiasan'ny toerana na ny fifandimbiasa pahefana na ny alternance au pouvoir zany hoe mijery sy manomana ny fomba rehetra azahoana ny fitondrana ary manomana sy mitondra politika vaovao anarenana sy ampandrosoana ny firenena zavatra nangatanareo rehetrareo a voalaza an'ile hoe zao ny andraikitry ny mpanohatra manoloan'ireo andraikitra lehibe apetraky ny lalàna sy ny andrasan'ny voaka amintsika ireo ary dia ireto a ny toromarika apetrako aminareo tsiraray aby milaza mpahibe maso sy mampafantatra amin'ny fomba rehetra ary mitsikera ireo tsy fahombiazana sy fantikan-dalàna ataon'ny fitondrana isana ambaratongany manentana ny olona andray andraikitra fa tsy hitaraina manoloana ny zava-misy ohatra fanehoana firaisan-kina amin'ny alalan'ny hetsika iraisana na fitoriana miaraka tsy maintsy mirahina aloha mila manana fahasahina sy firaisan-kina tanteraka isika amin'ny fanatanterahana io andraikitra mampanohatra amin'ny mpanohatra io ary mila mafy sy matanjaka ary mirindra tsara ny lafi ny communication na serasera manoloana ny fiatrehana ny fifidianana eny anivon'ny commune dia efa nambarako fa andray anjara mavitika isika
fanoizana ny tolona ary hanoy niezaka rehetra azahoana be ny tanàna maro anisy sy mpanolotsaina manerana ny nosy tsy maintsy miomana sy mametraka paikady azo antoka isika azahoana fandresena amin'ny commune maromaro satria anisany ilayntsika sy manampy atsika amin'ny fandrombahana ny fitondrana ny fahefana fahazahoana ny fahefana zany be ny tanàna maro zany sy ny mpanolotsaina ka miomana daholo sika rehetra tsy homora nefa miasa miandry atsika satria fitatsika tsara reny alatra sy osoka ary fanapara-pahefana nataon'ny fitondrano reny tamin'ny fifidianana solom-bavaboaka noho izany tsy maintsy manana ny paikaditsika isaky ny toerana misy atsika koa isika tsy ampiemitra atsika ho aminareo reny fanakatsakana fandikan-dalàna fampirorona fanalana ny garde ko tsy ampiemitra na mihitsy reny fa de matahotra nrao fa miaraka avao fa noho izany tsy amela voaka ho irery sika ary miantso anareo miantso atsika rehetra irahintsika ireto ary toromarika ampitaina amintsika fiomanana sehitrena ny fifidianana eny amin'ny commune fampahafantarana ny vahoaka ny mahazava-dehibe ny fifidianana eny anivon'ny commune ampahafantarana ny vahoaka fa ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna no manam-pahefana kakaizy reo indrindra ary tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny tanàna misy azy noho izany atao mafy tsara zany ny fifidianana zay olona tokony vita tsara n'le asa fananganana ireo komity mpanohana isaky ny quartier ary isaky ny fokotana fijerena sy fanomanana sady deny zao reo kandidatsika atolotro be ny tanàna tsy maintsy ajaina ny rafitra misy eo anivony antoko amin'ny fanomanana sy fanolorana ireo kandida manomboka amin'ny fokotim comtim distim ny député indrindraindrindra mba hiasa iaraka akaika amin'ny bureau politika ary farany makaty amin'ny filo mpanorona zay olona ho kandida de tokony hanana fandarana asa na programme ho fampandrosoana commune manifesto filazana azy efa teo fatatra tsara ny sy maintsy atao miasa miaraka ianareo fa tsy olondrerina ny tenena amin'io tokony olona mendrika mamim-bahoaka mahay mahalala ary mavita ny fampandrosoana commune ka azo antoka fa olany zay tsy maintsy ataotsika eo eto mpamarana dia manaingy atsika rehetra ho vonina irahiny satria ny tolona tsy vita ny antokotokana efa nilaza aho fa tsy amelona ny vahoaka ireritsony ary mbola velika etondray fa anisany nanangana ny firaisankina ny tenako ny tiako madagasikara ny tokotima de ao anatin'ny firaisankina ifampiresaka izahay zay matahotra anareo fa nisy co-président ao ifampiresaka izay satria tsy maintsy mifandamina tsara izahay amin'ny firaisankina mba atanteraka tsara ny fanodritsika satria mbola tsy vita ny tolona iraisany eo ka de matoky aho ry tompona andraikitra solomboafidy ary mpikambany ao anivony tiako madagasikara zay tafavory marobe toy izao eto mahatoky fa miaraka tsara zay toromarika nareo tsy hanao sangisangy an'ity intsony isika na andrakandrana fa tena izy am'izany izy ary tandremana tsara fa reo koa nefany maily atahotra ampemitra lavo zao ifampinomorona an'io datom-pifidianana io zavatra mazava amin'ny olona rehetra tahotra zay ihany ary efa matahotra aloha miala tsy aotra zay araky nyvolazanareo teo nareo fotsiny ara de efa miorokotry io maika fa izao avy eo fa de mbola ho avy fotoana ary hiantso anareo ndray fa aza matahotra nareo fa manana ny finoana aza matahotra mino fotsiny ihany zay ara fa de matoky aho fa mazava tsara aminareo averiky ndray mandeha ndray tena ohatra ny valala vatango very fanampy mbola velona mivoaka malagasy miandry atsika izy aizinareo tsy mbola manaritoky amintsika izy fa mila mitenitsika
fa dia izay nyresanay aminareo ry voaka malagasy tsy hamelanareo irery izahay fa tsy maintsy mbola misy fotoana toy izao aloha fampidinianay ka nampiantso nyreto mpikambana reto olo-boafidy reto mpitolona ato anatin'ny tiako madagasikara aho mba haka tsara ny heviny zava-dehibe amiko a ny hevitra navoakan'izy ireo androany betsaka ireo fangatanana ataony a sy fanindina ao anatiny fa misy fotoana daholo ny zavatra rehetra mbola ho avy a maly azy ho avy a hiteny azy dia matokinareo fa tsy amelanareo rery zay zay arava dia hotahin'andriamanitra mandrakarivo sika ary mbola misy ko ny farany tsy overy ny fanantenantsika manantenana